La 4G Batelma vous présente Ni Vaovao. Retrouvez vite vos outils disponibles chez notre showroom et site internet www.batimax-mada.com. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manoltra anao ny fampahalalam-baovao. Le pack Gold incluant l'internet 4G en illimité, plus 35 chaînes TV à 189 000 arrières seulement, le box Wi-Fi et le décodeur sont offerts. Blue Line. Manoltra anao ny vaovao. Gadona tena miseranam-piaramanidina ivato tamin'ny efatrolatolakanjo latsaka amin'ny trafitsy Androany ny Papa François lamina tamin'ny ankapobeny fitsenana azy tamin'ny fomba ofisialy. Eninandro mialohan'ny kiatonan'ny fandraisana ireo antoto taratasy filatsary kofidiana hoentanana sy mpanolontsaina eto Madagasikara. Raika amby telopolo ihany hatreto nanatitra izany tamin'ireo ovaika 17 manerana nosy raha nambaran'isy ny andro. Mpianatra 10 nahazo vatsim-pianarana hianatra any Chine avy amin'ny fiara-miasa tamin'ny orinasa sinoa iray sy ny fitondrana malagasy tamin'ny alalan'ny ministera fanajariana ny tany, ny toeram-ponenana ary ny asa vaventy. Andrato fianarana mandrindry ny 10 taona izy ireo ary iverina ampiasa ny fahaizany eto Madagasikara. Malagasy mpiondana antsokosoky 9 ho an'ny Komoro no tsy maintsy naverina natao aorian'ny fanamarinana ny antota taratasy. Isoroana ny fiondranana antsokosoky any amin'ireo firenena arabo no nandraisana ny fepetra hoy ny masivoan'ny Komoro eto Madagasikara. Maresaka iraisam-pirenena nodimandry tao Singapour ny filoha Zimbabweana teo aloha Robert Mugabe rehefa niditra hôpitaly tany antoerana hatramin'ny volana aprily lasa teo. Teo amin'ny 5 taona izy izao ndao samy fahafatesana izao. Nadinindreo vetra. Fanaratra tompoko lasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny kultivika manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao teny gadona teny amin'ny seranam-piaramanidina ivato tamin'ny efatroratolakandro latsaka amin'ny travitsy Androany Papa François lamina tamin'ny ankapobeny fitsenana azy tamin'ny fomba ofisialy fanadina. Androany 9 Septembre 2024 tamin'ny efatra latsaka amin'ny travitsy monja oreto Madagasikara no nigadina teny amin'ny seranam-piaramanidina ivato ny filoham-panjakana sy lehibe ny fiangonana katolika romana ny Papa François. Antsena ny paparamasina teny ampahatongavana ny filohan'ny Repoblika Rajoelina Andry, ny Prime-ministra Tsay Christian sy ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta maromaro sy ny filohan'ny androm-panjakana.
Zava-dehibe ho an'ny firenena ny fandraisana ny papa tahaka izao, raha ny fanazavana ireo olona tonga nitsena azy. Ireto farany izay miandrandra fiovana eto amin'ny firenena amin'ny lafiny rehetra. Itondra fahasoavana sy fiadanana ty firenena ity ny fahatongavan'ny papa eto Madagasikara. Sy filaminana, fanambiana tsoa. Efa nahazo fahasoavana nahita ny papa ray masiny papa François. Avy any nosy be any ville zay petraka jamanjara. Tegna mitondra fahasoavana, tegna le marina hoe tondra fanantenana sy fahasoavana ho an'ny Madagasikara. Mila fa hitondra fiadanana sy faliana ho an'ny Madagasikara. Miandrasina amin'izay dia le hoe anana Madagasikara zay fiadana sy fandriafanemana dililika zay efa entina bavaka hatrany satria fantatra hoe ny Madagasikara ao anatin'ny kelikely ao amin'ny fiainana dia ho alay fiainan'Jejozy dia hita hoe ampitonofinoilay ny fahatongavan'ny Paparaimasina eto an-toerana. Taoriny figadona ny papa Raimasina teto amin'ny seranam-piaramanidina teto Ivato dia nisy ny fionana teo aminy sy ireo délégation tarihan'ny foloan'ny Repoblika Malagasy taoriny teto Ivato moa araka ny efa voalaza ihany koa dia amakivaky ny lalana manomboka eo Tsarasoatra hatrany Ivandry izay itoeran'ny papa Raimasina mandritra izay fivahinianany eto Madagasikara Antananarivo renivohitra izay hotaterina aminao ato anatin'ny fampahalam-baovao hatrany moa ny toerana izay fivahinianany ny papa François eto Madagasikara izay. Afaliana feno finoana tanteraka noho ny andrasana sy nandraisany vahoaka maro izay nitsenan'ny papa Raimasina tamin'ity androany ity fanadinatra. Araka ny hitantsika amin'ny sary zao dia efa manomboka tonga maro ireo mpino kristianina eto Antananarivo izany hoe raha maromaro kokoa dia manerana Madagasikara izay tonga monjany izay fandalovany papa Raimasina eto Madagasikara izay. Andao aloha anotanitsika vetivety ry zareo hoe manao ahoana fihetseham-po iona izany hoe ahita mivantana ny papa Raimasina izay satria misy tokoa ireo izay tena hoe mbola tsy nahitany izany hoe papa Raimasina izany. Misy ihany koa ireo izay ray aman-dreny efa nahita ny fandalovany papa Joan Paul faharoa teto Madagasikara 30 taona lasa izay tao azy. Zao aloha dia tena faly zay satria andro mahafinaritra ty androandroany ity satria tonga eto izy androany dia faly ny olona rehetra andeha hitsena anazy ka hatramin'izao aloha zay dia tena faly fa tonga ilay Raimasina mpamafy fanantenana sy fiadana. Fihetseham-poko dia androany amiko aloha dia hoe miavaka be ty androandroany ity, miavaka amiko be satria raha mbola tsy nisy ohatran'izao. Mahazo tombontsoa lehibe io magnatabavaka amin'ny papa Raimasina. Tombontsoa lehibe mihitsy ny azo amin'izao. Amin'ny kristianina katolika zany amiko dia privilège aloha le hoe iona amin'ny papa manatry maso amin'ny papa hoe tonga aty Madagasikara izy satria efa ataoko hoe 30 taona lasaka mba zay nisy papa Raimasina tonga taty Madagasikara farany dia hoe faly zany ny kristianina katolika za aloha voalohany satria za le miteny zao hoe faly tretrika zany ny fo hoe ahita papa Raimasina. Mba hoe mahazo indulgence zany no tena tadiavinay amin'izao fahatongavan'ny papa zao satria tsy impiry mandalo eto izy. Amin'izao an'ny taonanay izao koa mety tsy ahita papa intsony izay dia faly izay mahita an'ity papa faharoa zao ny hitanay dia faly tena faly tanteraka izay ary manantena zany fa mba hitondra fiovoarana sy fanantenana ho an'ny malagasy mba azo zavatsoa e. Isan'ny somebiseby namonjy ny fitsenanan'ny papa ihany koa ity zoky olona 7 taona. Fandroana izy no hiatrika fotoan-dehibe tahaka izao teo amin'ny fiainany ary tsy navelana nandalo fotsiny izany. Amin'ny papa avy izany zaho. Faly be mahita azy. Any fanantenana sy fiadanana no tediavina aminy. Mbola velany eto tsy matahotra fa zao mahafinaritra be zao. Tamin'ny efatrora sy sasany teo no nandalo tetsy Tsarasoatra i papa Raimasina.
Tamin'ny endrika sy fihetsika fa henin-kafaliana tanteraka ireo vahoaka maro. Eny fa na dia fotoana fohy aza no nahitana azy ho an'ity androany ity raha ny fanehoan-kevitra izy ireo. Tamin'ny finoana ihany koa no nanambaran'izy ireo fa feno fahasoavana lehibe noho ny fahitana azy mivantana toy izao amin'ny mahadimbiny apôstôly iraky Jesosy Kristy ny Papa François. Tena maro be mihitsy ny voalohany indrindra dia nahazo fisafitrany dia fiadanana sy fahasoavana antsika rehetrarehetra. Faly be satria izy zany hitany amin'ny télé amin'ny sary dia zao zany izy tena nandalo teto amintsika dia misy fahasoavana be tabelo mirotsaka amin'ny malagasy rehetra. Nahita mivantana dia ohatry nahazo fahasoavana be mahazo aina. Tena faly aho satria na dia ny hoe fitsofandrano Papa nahafinaritra. Faly be, tena faly. Tonga soa ny papanay. Tsy haiko ny tena anazy fa tena natsara fiadanana. Tonga angamba le teny hoe namafiadanana sy asambarana izy. Satria tonga Papa teto Madagasikara mbola tsy nahita hatramina olena 20 taona mbola tsy nahita amin'ny Papa mivantana. Mbola tsy nahita raha tsy niany. Dia feno hafaliana, dia manantena ny fanantenana sy ny fitsombinany ary hita fahasoavana lehibe eto amin'ity Madagasikara ity mba ho afaka ny fandriampahalemana mba hilamina. Dia tena faly zany nahita ny Papa François tonga eto Madagasikara. Tsy ambaka ny firenena avy any ivelany zany ny fandraisana azy fa tena nafinaritra na afapo zany. Faly tena namafiadanana sy hafaliana. Hitoeram-pitso ny fitsidian'ny Papa eto Madagasikara amin'ny alalan'ny fihaonana amin'ny filohan'ny Repoblika Malagasy sy ny fianakaviany sy ireo tompon'andraikitra ambony eto amin'ny firenena ary ireo masohy vovahiny eny amin'ny lapan'ny Avoloha. Avy eo izy dia hitsidika ireo masera mitoka-monina etsy amin'ny Karmelita ampasany malo ny maraina. Ny tolakandro kosa ny Papa François dia hihaona amin'ny evekany Madagasikara eny Andohalo, hitsidika ihany koa ny fasan'ny olotsambatra Victoire Rasoamanarivo. Ny hariva hihaona sy hiara iombavaka amin'ny tanora malagasy tsy ankanavaka eny amin'ny kianjan'ny soa mandrakizay ny Papa Raimasina. Entitra ny fitandronan'ny filaminana androany teny amin'ny lalana izay lalovan'ny Papa François. Maro ireo mpitandron'ny filaminana na hetsika. Io na saina. Vao maraina dia efa niatrana ireo mpitandron'ny filaminana izay hita saika isaky ny 10 metatra. Ivato, Tsarasotra, Ankorondrano hatreny amin'ny lalana miazo ny Ansiatura Ivandry. Rakotra mpitandron'ny filaminana androany ireo lalana rehetra no lalovan'ny Papa Raimasina. Tamin'ny roa ora no niazo ny seranam-piaramanidina Ivato ny Papa Mobile. Toy izao ny fitandronan'ny filaminana teny amin'ny lalana Tsarasotra izay nahitana ny polisy-pirenena, ny zandarmaria ary ny tafika malagasy. Raha ny zava-nisy androany ny lamina ny fitandronan'ny filaminana, voaporofo fa mahay mandray vahiny ny malagasy. Andrindrana ny fandehanan'ny Papa François sy ireo délégationna miaraka amin'ny maro ireo lalana tapaka eto andrenivohitra ho amin'ny rampitso. Ny antsiprizy izay etiny io na zainatra. Maro ireo lalana tapaka rampitso eto Antananarivo renivohitra. Isan'izany ny lalana Ivandry, Ankorondrano, Antanimena, Analakely, Ambohida, Anosy, rond-point Filatex Akadimbahoaka, Bypass ary Avoloha. Ankadindratombo, Mandroseza, Mahazoarivo, Ambanidia, Ampasanimalo, Fort du Chêne, Ampandrinomby, Nanisana, Analamahitsy, Ansiatura Ivandry. Eo ihany koa ny eo Ankorondrano, rond-point Jesosy Mamonjy, Antanimena, Analakely, Ambojatovo, Antaninarenina ary Andohalo. Ao amin'ny andron'ny rampitso atrano ho tapaka ny lalana eny Faravohitra, Antaninandro, Akadifotsy, Antanimena, Ankorondrano ary Ivandry. Toy ny androany, misy ny lama manokana apetraka ireo mpitandron'ny filaminana entina andrindrana ny fifamoivoizana izay anentanana ny mpampiasa lalana anaiky ny fandaminana. Efa saika tonga avokoa ireo mpino anarivony avy amin'ny diocèse avy any amin'ny faritra anotrina ny lamesa lehibe izay arahana amin'ny Papa François eny amin'ny kianja soa mandrakizay. Fanandia. Ny lamina amin'ny ankapobeny fandraisany roa mpizaika anarivony isaky ny diocèse avy amin'ny faritra maro eto Madagasikara.
Anotrana ny fotoan-dehibe iarahana amin'ny Papa François, efatra amin'ny elana nametrahany rindran-damina izay ny farombona ny filan-kevitra pastoraly sy ny mpino ho an'ny ekara fanahy masina nalamahitsy nanaovana fanadihadiny. Bizaika izao efa nanomboka tonga omaly tamin'ny 3 maraina, dia nisy tonga koa ny hariva hatramin'ny alina dia nitsena azy ireo foana izay ankeo maraina 900 eo nefa tonga. Efa somary zarazarainay tamin'ny site izy ireo, manana site misy hatrany amin'ny 12 any ho any zahay raha ny site lehibe, izany hoe mandray olona 100 hatrany amin'ny arivo. Fa ny fianakaviana tsirairay ihany koa dia nentanina teto amin'ny paroasy fanahy masina Nalamahitsy mba afaka handray olona. Raha mpitso folakandro no hitondro rotra eny Soamandrakizay ny ankamaroan'ny mpizaika tonga eto Andrenivohitra. Efa vonona amin'ny fanarahana ny rindran-damina ny mpizaika mandritra ny 2 andro hitoerana eny Soamandrakizay. Mazava-dehibe ny fotoana indrindra ny fandraisana ny tsodrano avy amin'ny Papa François no andrasana hoy izy ireo. Vonona hiatrika ny fahasoavana satria manko fahasoavana no entin'ny Papa antsika ity, izy mpamafy fiadanana dia toe-panahy vonona handray an'izay fiadanana entin'izay Papa zay ka sy tokony haingitraingitra ny olona rehetra raha ohatra ka misy fahasahirana sy rehetra fa tokony ho faly satria fiadanana sy fahasoavana no hoaisitsika rehefa tonga ny ray aman-drenitsika. Faly fa hazo sodrano hoentina ho an'ny fianakaviana. Resy tegna avy any Maromby district ny Amboasary, katekista any Maromby. Avy amin'ny faritra lavitra eto Madagasikara ny ankamaroan'ny mpizaika. Zava-dehibe loatra ny fahatongava amin'ny Papa François eto amintsika ka tsy hitaraina tanamiepaka hoy izy ireo. Lafa vaovao hafa kosa indray eninandro mialohan'ny katonany fandraisana ireo antosa taratasy filatsako vidiana oben'ny tanàna sy mpanolontsaina eto Madagasikara. Raika amin'ny 30 ihany hatreto nanatitra izany tamin'ireo OVEC 17 manerana ny Madagasikara. Raha nambarany senita amin'ity androany ity Rarsona Andro. Ny alakamisy fa 12 septembre amin'ny 5 izao no ifarana ny fandraisan'ny OVEC ny antota taratasin'ireo kandida hiatrika ny fifidiana kominaly eto amintsika. Hatramin'ny anikeo maraina nanaovan'isy ny fanambarana dia raika amin'ny 30 ihany ny antota taratasy voarain'ny OVEC manerana ny nosy amin'ity fifidiana indroa miantona ity araka izao anambaran'ny filohan'ny lefitry ny seny Rakotonarivo tery izao. Omena Androany amin'ireo commune 5 sy 900 misy eto Madagasikara dia commune 7 no nahitana fametrahana antota taratasy filatsahako fidiana. Antota taratasy filatsahako fidiana 7 ho an'ny ben'ny tanàna ka ny 5 amin'ireo dia milatsaka ny anaran'ny tenany manokana avokoa. Ny 2 ihany no amin'ny anaran'ny antoko politika dia voalohany ny antoko politika madio ary ny antoko politika faharoa dia ny RPM. Amin'ny filatsahako fidiana mpanolontsaina kosa satria averintsika fa fifidianana roa samihafa no totsaintsika amin'ny tindray mitorateny. Amin'ny commune 5 sy 700 efatra kosa no filatsahako fidiana mpanolontsaina. Commune efatra amin'ny commune 5 sy 700 no nahitana fametrahana antota taratasy filatsahako fidiana ho mpanolontsaina ny tanàna. Mba hialana amin'ny fahasahiranana ho an'ireo kandida hilatsaka ho fidiana, indrindra ireo lavitry ny biron'ny distrika, dia azo ataon'ireo izay hilatsaka ho fidiana ny manao ny fanamarina-tsony eo anivon'ny commune misy azy, hoy ny seny Androany. Raha tsy ahivina, araka ny lalana ifehezana ny fifidianana ben'ny tanàna, dia tsy mahazo milatsaka ho fidiana amin'izao fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina izao, ireo mpikambana eo anivon'ny delegasionna manokana manerana ny commune 570 eto Madagasikara, na izany ny filohan'ny delegasionna manokana, na izany ireo filoha lefitra roa. Mpianatra 12 no nahazo vatsim-pianarana hianatra any Chine avy amin'ny fiara-miasa tamin'ny orinasa sinoa iray sy ny fitondrana malagasy tamin'ny alalan'ny ministeran'ny fanajariana ny tany toeram-pirenena ary ny asa vaventy miantarandriana. 12 ireo mpianatra malagasy nahazo vatsim-pianarana hianatra any Chine. Voalohany tamin'ny fiara-miasan'ny gouvernemanta sinoa sy ny fanjakana malagasy no isiany fepetra tahaka izao izay tamin'ny alalan'ny fanajany orinasa miasa eto Madagasikara ny sehatry ny sosialy na ny tamberina ndraikitra eo amin'ny lafiny sosialy. Ditry ny 5 taona ny fianarana ratovida ihany dia ny
taona voalohany ny fianarana ny langue chinoise dia manarak'izay ny fianarana spécialité maro samihafa izay miproposeny zareo anay any amin'ilay université Shangan dia misafidy ao anatin'izay izay ao anatin'ny sehatry ny bâtiment et travaux publics ihany. Dia ny ao aorianany 5 taona dia efa nanao engagement zahay fa hiasa amin'ny fanjakana dia miasa atao amin'ny ministère zany ny travaux publics. Ny procédure aloha par sélection ihany, sélectionna dossier dia tsy mpianatra avy any Vondrovorona ihany zahay fa mpianatra avy any amin'ny IST sy avy any amin'ny lycée technique ihany koa. Dia izahay ireo efa sélectionné tato amin'ny ministère dia izay vao nalefa tany amin'ny université de Shangan ny dossier anay dia tany indray koa nanao sélection dia admis daholo moa zahay 5 Aorian'ny fahavitany fianarana ny ivelany io, ampiasa ny fahaizany eto Madagasikara, izany hoe ho raisina ampiasam-panjakana ireto mpianatra ireto, araka ny fifanarana natao tamin'izy ireo. Tsy hatreo ihany, ho tohizana ny fiara-miasa tahaka izao, araka ny nambaran'ny ministry ny fanajariana ny tany, toeram-ponenana ary ny asa vaventy, ary tsy maintsy manao izay tamberina andraikitra sy ny fandraisana anjareo amin'ny sehatra sosialy izay, ireo orinasa miasa eto Madagasikara. Ifantoka amin'ny sehatry ny fampivoarana ny tanora malagasy amin'ny ankapobeny io fepetra io. Vana teto anivon'ny ministera amin'ny fomba fiasa. Sambany vao nisy hoe orinasa karakasa amin'ny ministera manome vatsim-pianarana ianarana ny ivelany. Satria matetika rehefa miresaka amin'ireo orinasa ireo dia izay mpiasa ministera ato mahazo fanasana foana. Dia novainay ilay izy natao hoe zay tsy mila mitsangatsangana any. Fa raha mba fanelinay dia mba orinasa gasy tanora malagasy manatanteraka ny asa fampandrosoana eto Madagasikara. Ohatra ny anatanterahany nareo ny fampandrosoana tany aminareo. Fa ampiaro ny taberina ndraiky tamin'ny ara sosialy izay voalaza ao anatin'ny fanarahana rehetrarehetra eny tsy amin'ny lafiny eto toerana ihany. Hoe anangana sekoly kely, anangana lalana kely, anao tohadrano lavadrano kely sy ny maro samihafa fa mba homanina amin'ny famatsiana amin'io vatsim-pianarana mba tiana hiofana koa ny zanakay mba hianatra faran'izay asa lavitra indrindra mba hahafahany miasa ho an'ity firenena ity. Zava-dehibe amin'ny fampandrosoana ny firenena ankilany tahaka izao. Ny misomanantena fa vita soa tsara ny fianarana any ianareo raha ny fanarahana tamin'ny zareo dia tsy akena ny redoublement. Isa taona isotena amin'ny ministera tsy maintsy mandeha any mijery anareo hijery raha tena mianatra maro nareo ahoana ny fomba condition ny fomba fiainanareo any milamina sa tsy milamina sy olana mety iseho any. Zay anisan'ny fandaminana ao anatiny eo. Araka ny fandaminana, isaky ny 3 taona no miverina eto an-tanindrazana mitsidika ny fianakaviana ireto mpianatra ireto. Raha tsy ivina hatramin'ny taona 27,700 mahery ny 700 ny tanora malagasy efa nandrato fianarana tany Chine. Tonga tamin'ny fotoana ny dokavarotra isika aoriana izay ny atatsika mahakasika an'ireo vidin'entana tsy ara-dalàna eny an-tsena amin'izao fotoana izao. Eo ihany koa mahakasika an'ireo malagasy sy mpiondrana antsokosoko any Komora. Rehefa avy eo ary. Geox, Puma, San Marina, Unisa, Tamaris, Guess, Minelli, JB Martin, Adidas, Fossen, Asics, New Balance et Ralph Lauren. Boutique Le Coin des Marques, un grand choix de parfums, montres, sacs et chaussures de marque. Alors, venez découvrir notre boutique Le Coin des Marques, des articles de marque pour hommes, femmes et enfants. Le Coin des Marques à Faravouch, téléphone 033 71 848 68. Deuxième, troisième, septième. Fahoany? Manomena izy? Tsara mba mitady vahaolana anao. Mampiena 3 isan-jato no ny laninao isan'andro ny fampiasana miaraka ny Zarbo 2M sy ny fatana amin'ny 6 3M plus.
Appel vers tous les opérateurs. Oui, appel à l'international inclus. Oui, mes SMS, je ne les compte plus. Et oui, l'Internet à la vitesse 4G. 0,5 arrière par seconde vers FAF et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrière vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez toute la gamme First sur www.telma.mg ou rendez-vous en Telma Shop. Telma, Safid que numéro 1 Malagasy. We love chocolate. Alors, quoi de neuf mon enfant? Rafael Nadal a encore gagné. Il fait 41 degrés à Paris et 12 degrés en tir à baie. Tu sais que les chiens peuvent détecter si tu as le paludisme en reniflant tes chaussettes. Mais comment tu sais tout ça? J'ai vu qu'on a Blue Line à la maison. Blue Line, c'est trop cool. Avec le pack Gold incluant l'internet 4G en illimité, plus 35 chaînes TV à 189 000 arrières seulement, les box Wi-Fi et le décodeur sont offerts. Et en ce moment, gagnez jusqu'à 5 Go de bonus, valable 24 heures sur 24 pendant 30 jours pour les offres prépayées internet. Blue Line. L'homme bic, marante, se mettait à la fesse, ma thèse. Isanandro. Veneto amin'ny fampalalam-baovao isika. Manoloana ny fanondrotana ny vidin'entana tsy ara-dalàna ankehitriny. Anara-tanteraka fanarahamaso ny tsena eto andrenivohitra ny ministera tompon'andraikitra Ivry. Ny akabidy avokoa ny entana fampiasa amin'ny fiainana andavanandro tao anatin'ny volana vitsy. Ankoatra lafarinina, isan'ny nahitana fisondrotana miompampana ohatra menaka fihinana, izay tafiakatra hatramin'ny 900 ariary isaky litatra. Ny tsy fampiny vokatra menaka hatrany am-potony no antony fisondrotam-bidy. Ireo mpanjara araka ny fanadihadiana no taterina teto amin'ny fampalalam-baovao. 3 arivo sy enina alina, 4 arivo sy enina alina, zao izy zao lasa 1 arivo sy 7 alina. Menaka mandry, ny ray bidon, ny litatra teo aloha 703 namarotanay. Zao izy zao 4 arivo. Menaka kaste koa tena lafo, 5 arivo zao farana ambany. Nefa teo aloha izy 307 arivo, 507 arivo. Misy fotoana tsisy menaka, tena tsy misy. Dia zay manana manararoatra manao lafo be. Anomboka tsy ho ela ny fanarahamaso ny vidin'entana fampiasa amin'ny fiainana andavanandro. Ataon'ny ministeran'ny varotra sy ny indostria ary ny asa tanana amin'ny alalan'ny foibe mpitondran-drarany varotra arak'izany. Ho fisorohana ny endrika efa nararotana mitarika ny fiakaram-bidy ho ny tanjona amin'izany. Tanjona hotratravina amin'izany zany dia mba tsy isian'ny tsy fahampiana eny anivon'ny tsena na ilay antsointsika hoe pénurie, fa indrindra ihany koa hisorohana ny fanararotana maro samihafa izay mety miteraka ny fiakarany vidin'entana na olona antsoina hoe spéculation amin'ny mandalana feny varotra. Miantso ny mpandrarahara barotra ihany koa ny foibe mpitondran-drarany varotra. Anao ny fanambarana tahirina ny déclaration de stock araka ny fepitoana voalazan-didy amandalana. Tokony homana amin'ny antota taratasim-barotra fa amin'ny ministera tompon'andraikitra. Manao ny fanarahamaso ny entana na ny traçabilité ihany koa manomboka izao ny mpandrarahara barotra. Mpiondana antsokosoko 420 ho an'ny Komorina tsy maintsy sy naverina tao aoriana ny fanamariana ny antota taratasin'izy ireo. Ny antsiprizezetiny Ivry. Mitondra fanazavana manoloana ny fampodiana malagasy mpiondana antsokosoko mandidina ny 420 avy any Komoro farany teo.
ny masovoan'ny Komoro eto Madagasikara nandritra ny resadresaka manokana ny fanaovany tamin'ny mpanao gazety ny Kolo TV. Ankoatra ny fampanaran-dalàna, isorohana ny fiondranana ny tsokosoko indrindra ny amin'ireo firenena arabo ny nandraisana ny fepetra, hoy ny masovoan'ny Komoro eto Madagasikara. Nisy mpiondana vehivavy malagasy manodidina ny 10 naverina taty Madagasikara tany amboalohany. Fanapa-kevitra no raisin'ny tompon'andraiki-panjakana komoriana izay nakasitrahany tompon'andraikitra malagasy ho fisorohana ny fiondranana ny tsokosoko makany amin'ireo firenena arabo, ary ny sasany tsy nahitana tapakila odiana na ny billet retour izay manodidina ny 420. Tsy malagasy ihany, komoriana maro ihany koa ankilany no miditra ny tsokosoko eto Madagasikara. Antony tokony hanamafisana ny fiaraha-midinika an-databatra boribory ho fitadiavam-baolana momba izany, toy ny fivorian'ny komisiona malagasy komoriana ny volana oktobra ho avy izao. Araka izany, isy ny komisiona iarahan'ny firenena roa tota hatsangana izay ivory an'ny Moroni ny volana oktobra ho avy izao. Hojerena manokana anatin'izany avokoa ny manodidina ity resaka fiondranana ny tsokosoko ity. Hitanareo ihany koa fa efa mandray ny tandrify azy ny tompon'andraiki-panjakana malagasy. Misy ireny ny fanadihadiana sy ny famotorana momban'ny tompon'antoka amin'ny fandefasana olona ny tsokosoko an'ny Mayotte sy any amin'ireo firenena arabo. Tsy asiana olana ho an'ireo izay miondrana ka misy antony ny taratasy mazava toy ireo komoriana maro tonga eto Madagasikara mianatra. Izany hoe ny tsara indrindra no katsahana ho an'ny firenena roa tota. Isan'ny teboka goavana hojerena mandritra ny fioanan'ny firenena roa tota araka izany ny fanamorana ny antota taratasy ahafahana mifamezivezy sy ny fepetra samihafa nafoanana ny fiondranana ny tsokosoko. Ny makasika ny gazety mpiseho isan-kerinandro Madagasikara Matin Hebdo indray entina aminao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity gaeto Andriatsilava. Nivoaka androany fa 9 ny volana Septembre 2024 ny lalana fa 7 ho an'ny Madagasikara Matin Hebdo gazety mpiseho isan-kerinandro ho an'ny herinandro ny fa 9 hatramin'ny fa 12 ny volana Septembre 2024. Lohateny lehibe amin'izany ny fahatongavan'ny Papa eto Madagasikara. Pape François à Madagascar, plein d'amour et d'espoir dans sa valise. Ao amin'ny pejy fa 4 sy pejy fa 5 amin'ity gazety mpiseho isan-kerinandro ity no ahitantsika ny andinindininy mahakasika izay mbola voaresaka ao anatiny ihany koa ny hoavin'ny soa mandrakizay. Ao amin'ny pejy fa 4 sy fa 5 ho an'ny Madagasikara Matin Hebdo larana fa 7 no ahitantsika ny andinindininy mahakasika izay. Ao amin'ny pejy fa 2 kosa Conseil des ministres aro sur la hausse abusive des prix du PPN. Ao amin'ny pejy faharoa no ahitantsika ny andinindininy mahakasika izay. Raoul Arzak Arabikoto, 2 mauvaises buzz en une semaine. Pejy fahavalo no ahitantsika ny andinindininy mahakasika izay Fédération Malagasy ny baolina kitra izay. Ao amin'ny pejy fahafolo kosa raha manambitana Richard vonina anohana trano ny UEM ao amin'ny tokotany Bemo. Ao amin'ny pejy fahafolo amin'ity Madagasikara Matin Hebdo ity no ahitantsika ny andinindininy sy ny fanampanazavana mahakasika izay. Ao amin'ny pejy faha 12 amin'ity Madagasikara Matin Hebdo larana fa 7 ity hatrany no ahitantsika fandarana alalino amin'ny Kolo TV ny alady ho avy izao. Mirongatra ny ankizy ny mivarotena marobe manoloana ny fantrana mirongatra ary maro ireo tratriny ny fanararaotana aranofo manerana ny nosy. Ny fandarana alalino eto amin'ny Kolo TV no ahitanao an'izay amin'ny alady ho avy izao. Ao amin'ny pejy fa 12 ao amin'ity Matin Hebdo ity no ahitanao ny andinindininy mahakasika izay. Ao amin'ny pejy fa 12 kosa no iresana manokana ny fraude et détournement de deniers publics ny mpanolontsaina ny filoha teo aloha Ery Rajaonarimampianina. Ao amin'ny pejy fa 12 an'ny Madagasikara Matin Hebdo no ahitanao ny andinindininy mahakasika izay. Tarandra baolina kitra no foanana tamin'ny fotoana farany lalao ara-piralahiana saika ataon'ny Bafana sy ny Bariachane rapitso any Afrika Atsimo no ny toetra raha misy any an-toerana no anton'izany io na saina. Namoaka fampitambo avao ny Fédération Malagasy ny baolina kitra momba ny fiaonana ara-piralahiana eo amin'ny ekipa pirenena Malagasy ny Bariachane sy ny ekipa pirenena ny Afrika Atsimo Bafana izay nokasaina ho tanterahana rampitso any Afrika Atsimo.
Nivotra tamin'izany fa tsy afaka maliky ny fanasandry zareo afrikana tatsimo i Madagasikara rehefa nandinika sy namakafaka ny toedrara mitranga any amin'ity firenena ity amin'izao fotoana izao. Ho fiarovana ny delegasiona malagasy no antony ny fanapa-kevitra raha ity fampitam-baovao ity hatrany. Ankilan'izay mitohy hatrany ny fanazarantena ny ekipa-pirenena malagasy eo amin'ny taranja baolina kitra. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia nodimandry tao Singapour ny filoha zimbabweanina teo aloha Robert Mugabe rehefa niditra hôpitaly tany an-toerana hatramin'ny volana aprily teo. Teo amin'ny 5 taonany izy izao ndosany fahafatesana izao fanadina. Misy Mugabe roa eo amin'ny tantara. Ny Mugabe voalohany, ilay filohan'ny fahaleovantena, ilay niady tamin'ny mpanjanaka Anglisy, izay niady ary nandresy manoloana ny Britanika. Io no Mugabe, ny iray dia tamin'ny roapitolona fahiny, raha tsy ilaza afa-tsy Nelson Mandela. Noho izany, manaja ny Mugabe avokoa ny ao Zimbabwe sy ny firenena hafa ao Afrika. I Mugabe faharoa, ilay nandray fahefana tamin'ny taona 1970, ilay nanao any Zimbabwe ho sombotry Afrika. I Mugabe izay nampiakatra ny faripaizan'ny mponina ao Zimbabwe, nanatsara ny fahasalamana sy ny sisa. Vao nanomboka ny tondra, niasa araka ny mahafiloha azy Robert Mugabe, saingy taty aoriana, nanova ny fitondran-tenany ny fahefana, ka nanomboka ny taona 1970, nisy ny fiolanana nolalovana. Nipoitra ny fanoherana, ny MDC, na ny Mouvement Démocratique pour le Changement, izay nanomboka nanohitra ny Robert Mugabe. Ity farany izay tsy nazaka izany. Nanomboka niady izy teo ary niroso tamin'ny didi-jadona izay niamafy hatrany. Ireo mpanohitra kosa izay navory olona ka nanao fihetsiketsehana izay matetika tany amin'ny tontolo ambanivohitra, tany amin'ireo mpiompy fotsy hoditra. Araka izany, nidirany ihany koa ireo mpiompy fotsy hoditra ireo izay voalaza fa mpamadika amin'ny fanafahana ny Zimbabwe. Niova ny toetra rà, ny filoha Mugabe sy ireo mpiaradia aminy nametraka fanavaozana ny taona 2000. Nisy ny fandroahana tsy nisy fanonerana, ka nirodana nanaraka izay ny fanatsarana ny varotra tao Zimbabwe sy ny toe-karena. Niaratsy hatrany ny toetra rà, ka nisy ny fanonganam-panjakana ny volana Novambra 2017. Fanonganam-panjakana miaramila. Emerson izay tanakavanany nandritra ny fotoana ela no nandray ny fahefana. Ny taona 2017 araka izany, niala tao amin'ny toerana mahafiloha azy Robert Mugabe. Dia iny maresaka iraisam-pirenena iny manakatona vaovao tamin'ity alina ity. Ankasitrany ianao nanaraka izany soava tsara atao. Le journal vous a été présenté par le pack Gold incluant l'internet 4G en illimité, plus 35 chaînes TV à 189 000 arrières seulement, les box Wi-Fi et le décodeur sont offerts. Blue Line. Les groupes électrogènes CGM 100% italien avec moteur original. Puissance à partir de 10 kVA. Garantie 1 an. SAV de qualité. Fini les coupures. Soyez autonome. Batimax, la qualité au meilleur prix. Nanulcha Nauteu ni Vaovao. La 4G by Telma vous a présenté ni Vaovao.